fiverenana kosa ny fiatraikany toekarena araka ny nambaran'ny ministra ny vola sy ny tetibola dia hisy fiatraikany goavana amin'ny fitomboan'ny tahiry eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara ny fahamarinan-toeran'ny vola malagasy ny fiverenan'ny Madagasikara indray ao anatin'ny FMI andeha ho fantaritsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fahamarinan-toeran'ny vola malagasy na ihany koa ny lanjan'ny vola malagasy eo anivon'ny tsinam-bola vahiny na ilay antsointsika hoe marché interbancaire de devise. Tsy mitsahamy an-danja ny vola malagasy nanomboka ny faraparan'ny volana janoary no makatiny raha ny zava-misy eo anivon'ny tsenam-bola vahiny na ny marché interbancaire de devise na ny mid tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nihoatra ny R303 ny euro iray. Ho an'ny androany dia tafakatra R303 faingo R330 ny vidin'ny euro iray. Raha toka raiky amin'ny 703 faingo raiky amin'ny R20 zany tamin'ny voalohan'ny volana febroary ary 703 faingo 720 ny 7 janoary 2023 lasa teo. Ho an'ny dolara amerikanina kosa dia 323 faingo 240 ny vidin'ny dolara iray androany teo amin'ny tsenan'ny mid. Raha toka 713 faingo 730 zany ny fiandohan'ny volana febroary ary 770 faingo 520 ny 20 janoary 2023. Lafiny zavatra telo araka ny fanazavana ny etin'ny ministra ny vola sy ny tetibola ny mahatonga ny fidin-danja ny vola malagasy. Rehefa manao an'ilay stabilisation macroéconomique sy manao cadrage macro zany dia tsy maintsy ireo ny jerena isan-jerena voalohany fa ny mahatonga ny volantsika somary ohatrany hoe mikorisa kely midina amin'izao fotoana izao dia noho ny antony anankitelo tamin'ny faraparan'ny taona lasa teo dia marobe ny devise miditra zany indrindra avy amin'ireo ilay secteur minier zany zareo mpitrandraka renakebon'ny tany reo zany nisy devise maromaro nampidiriny tamin'ny faraparan'ny taona teo dia amin'izao izy zany tapitra izay fidiran'ny devise zay ary faharoa dia ny hoe ny fiverenantsika ao anatin'izay le hoe ordre constitutionnel zay dia miteraka fanantenana tsara ao anatin'ny vinavinan'ireo mpandrara zany ka raha hitantsika dia be dia be zany zao ny olona no efa manao ny importation zany manao an'le hoe anticipation satria rehefa miverina ny activité économique zany dia misy zavatra maro ataontsika hoe bien service zay tsy maintsy ho amidy zany sy tadavan'ny olona mpamokatra zany dia manao an'izay anticipation zay zany ny mpanafatretana dia misy zany ny pression à la demande ary anatin'izay ny resaka solika dia ny mpanafatra solika koa zany dia mianticipe an'izay fiverenan'ny activité à la normale zay dia manao importation betsabetsaka ary zareo dia rehan'ilay tsena zany le izy. Fiverenan'ny fiara-miasa amin'ny FMI no heverina fa hitondra ny fahamarinan-toeran'ny vola malagasy. Ka anatin'izay zany hiverenako andray le mahatsara sy fiatraikany vatana voalohany amin'ny fisin'ity fiverenan'ny fiara-miasa amin'ny FMI ity hoe zay le fisin'ny devise zay le dans la balance de paiement rehefa misy vola devise indramitsika zany amin'ny FMI ipetraka amin'ny banque centrale dia milamina ho azy ny tsenan'ny devise zany na ny mid. Ny fandrosoan'ny fifanakalozana ara-barotra, fahamarinan-toeran'ny vola, fifandajan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ato anatiny sy ivelany, ireo no anisan'ny tombontsoa heverina fa ho azo amin'ny fiverenam-pitokisan'ny mpamatsy vola tao aorian'ny fiverenam-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI.